Alohan'ny recensement misy atao hoe opération cartographie censitaire. Io opération cartographie censitaire io dia ampiasa tablette atsika aminazy. Igny efa mpividianana azy zao ny FNUAP, mpividianana le tablette agnanaovana le cartographie censitaire. Zay hoe efa misy fitaovana sasany efa ho azo atoato fa ilay fitaovana ampiasaigna amin'ilay tegna fagnisagna mbola mitady vola. Ohatra zao Union Européenne zao fa niteny hoe ninazy de 6 millions d'euros izy. Ny Nations Unies efa nidéclaré ny anazy fa mbola tsy ampy 33 millions de dollars mitady.